catégorie. Merabantsika indray nety aliny alady ity eto amin'ny fandarana mahery ianao manomboka izao manasanao ary sianaraka hatramin'ny farany ireo vaovao ara-panatanjahantena nilaza indray tamin'izao farany herinandro izao ty tamin'ity herinandro ity ihany koa. Marabanao mbola miarahaba koa tsika rehetra mpanaraka ny matv sy ny pity fanatanjahantena tontolon'ny taranja fototra atletisme no anomboantsika ny fotoana amin'ity hariva ity telo andro fiadina ny tompon'aka ny Madagasikara tetsy amin'ny kianjana larobia ho an'ny sokajy rehetra vokatra anisongadina tamin'izany teo amin'ny 10,000 metatra marsa izay nahavitana zava-bita tsara indrindra izany ho an'ny sokajy kadety teo ihany koa no nahavitany ireo atleta folomenata nahazony ny toerana andehanana any amin'ny lalaoan'ny francophonie. Atleta misy 530 avy amin'ny ligue paratra 12 miampy ny seksiona ny Mahabo no nahatonga solitena hiatrika ny fiadina ny tompontakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja fototra atletisme ho an'ny sokajy rehetra. Ny ligue ny Atsimo andrefana no nahatonga atleta betsaka indrindra izay miisa 70, atleta miisa 420 kosa avy eto amin'ireo kluba eto Antananarivo noho ny tsy mbola mahamisy ny ligue na Nalamanga amin'izao fotoana izao. Zava-bita tsara indrindra teo amin'ny fahazonina ny minima andehanana any amin'ny francophonie no tena nisongadina nandritra ity fiadina ny tompondaka ny Madagasikara ity satria dia namoaka atleta miisa 12 eo isika hiatrika ny lalaon'ny francophonie. Toy izao ary ny vokatra teo amin'izany faninanana izany. Teo amin'ny 500 metatra ity arahantsika amin'ny sary ity ho an'ny sokajy zazavavy dia Rasoarso Marety avy amin'ny Asitsahany Vakinakaratra no nahazo ny larana voalohany 10 minitra 3 sekondra sy 4/100. Nahazo ny larana faharoa Rambintso Nivo Miray avy amin'ny CAF 10 minitra 4 sekondra sy 5/20/100 ary larana fahatelo kosa Rasoary Manana Voahirana avy eo amin'ny Knapsa 10 minitra sy 4 sekondra sy 2/100. Teo amin'ny famaranana 100 metatra misy fefy sokajy lehilahy Inirina Zamari avy amin'ny Askut no larana voalohany 4 sekondra sy 7/20/100. Ratovy Malalatina Arniaivo avy amin'ny TAF 4 minitra 7/30 sekondra no nahazo ny larana faharoa ary Rakotoarso Tsiriniaina avy amin'ny Askut no nandrobaka ny medaly limo 4 sekondra sy 2/20/100. Inona ny tena hitanao hoe tombony anao zao tamin'le course teo iny? Tombona zany hoe amin'ny course intervalle anatinao hoe tena nandeha tsara zany le intervalle sady tsy nisy obstacle. Nisy anakiroa ny ray disqualifié ny ray nianjera namevanao anao ve zay? Vomekana nomevana satria mihena le adversaire. Ianao zao mpiazakazaka avy aiza? Avy any Askut. Nareo hoe manana fitaovana ahafahana hoe manao fanazarantena zany raha ho an'ny fitsampinana amin'ny zao? Tena tsy misy tokony amin'izay zany fa dia hoe atao asapoziny eo dia igny anaovana entraînement. Dia mahita vokatra tsara ihany amin'izay? Mahitaka. Teo amin'ny lalao famaranana ho an'ny sokajy zazavavy 400 metatra ity koa arahantsika amin'ny sary ity kosa indray dia voaosotro tompontakan'i Madagasikara Zafindrakoto Odila 4/20 sekondra sy 3/20/100. Larana faharoa Isaoly Eugénie avy eo amin'ny Knapsa 7/20 sekondra sy 2/100. Ary larana fahatelo Ifanjaliana avy any amin'ny Consorom 52 any Sakara 7/20 sekondra sy 2/20/100. Niezaka dia lasa voaloha efa nampoizika any. Zany hoe somary ohatran'ny sarotsarotra kely teo amin'ilay fahafidirana mandona adversaire no vedefa nasarotra ny
fidirana tsy ampy ambulance. Manao ahoana ny fahitanao ny zava-pitanao nandritra ny fidiana tompontaka Madagasikara ty? Androany zany tena tsara tamin'ny zava-bitako ohatr'izay. Androany tena tsara. Zay mahatletanao avy any Sakara zay a, manao ahoana ny fanomanantena raha miohatra amin'ny hoe zavatra misy any aminareo amin'ny fiatrehana ny tompontaka Madagasikara ty? Fanomanana dia manomana ihany na ratsy ny piste anay tena ratsy par rapport amin'ny piste ty amin'ny ezaka fotsiny dia lasa ohatr'izao. Zany hoe raha manana piste ohatr'izao ve nareo any Sakara mety misy zavatra miova be da be aminao ohatra? Tena miova be da be. Aminay sa tsisy tsisy salle de musculation, tsisy nefa zao mpanao tsisy matériel efa tany dia vita. Famaranana teo amin'ny 400 metatra tsotra sokajy zazalahy i Jovasa Philippe avy amin'ny Kospenina no nandrobaka ny larana voalohany 20 sekondra sy 7 apahazatony. Nahazo ny medaly volafotsy Restariri avy any amin'ny asam-panatoan'ny Tuliara 7 sekondra sy 12 apahazatony. Larana fahatelo Razana Drafomba Damien avy amin'ny Kospenina 7 sekondra sy 13 apahazatony. Normal somary niady ihany le izy teo amin'ny fidirana nahoana? Mafy be le rythme. Mafy be le rythme? Tena tsara be misy adversaire ohatran'izao. Raha ho an'ny Jovasa Philippe manokana championnat de Madagasikara ty nanahoana ny zava-vitanao tamin'ireo rehetra izay nampiasanao antsara? Efa champion nizay ihany za sy champion Madagasikara efa mahazatsy aty fa nitanjona bebe koa fa mila fanampiana zay athlète zany zava-dehibe le fanampiana fa tsy vita mivary sy loka ihany le athlétisme. Manao ahoana ny eo amin'ny faninan'ny raisam-pirenena izay andraisanao antsara? Araka performance ihany ny faninan'ny raisam-pirenena ambilafiny zany dia. Teo amin'ny famaranana 100 metatra zazavavy dia nahazo ny minima ihany koa iambony Eledy avy eo amin'ny Knapsa 12 sekondra sy 7 apahazatony andeha any amin'ny lalaon'ny francophonie zany iambony Elody. Izy no nahazo ny larana voalohany teo amin'ny 100 metatra. Larana faharoa Tedy Tsaravola avy eo amin'ny Tafy 12 sekondra sy 4 apahazatony. Larana fahatelo Rakoto Vaonirina avy eo amin'ny Kafy 12 sekondra sy 12 apahazatony. Tena natahotra ihany moa dia zavatra hoe l'adversaire fa fantatra daholo fa mitovitovy daholo ny valeuranay dia miasa aloha kely ihany. Tsy maintsy atombo ambony mba raha tsy maintsy manao sirapola. Inona ny tena tombony anao zao amin'ny 100 metatra iny? Inona ny tena tombony anao no nazahoanao voalohany mihoatra amin'le fanina le adversaire? Le remonte farafarany angambany. Ny zava-vitanao indray nandritra ny fidiana tompontaka Madagasikara nanao ahoana? Mbola voandroany nanomboka iny ka. Mety d'or iny aloha voandroany dia rapitso mbola tsy hay indray. Inona daholo no andraisanao anjara? 400 mètres efa avy dia 200 rapitso dia 400 koa. Teo amin'ny famaranana sokajy zazalahy 100 metatra ihany koa dia Isonoske Davy avy eo amin'ny Kospenina ny larana voalohany 10 sekondra sy 20 apahazatony. Faharoa Andriatsilavina Jeremy avy any amin'ny Askita Tsinanana 10 minitra sy 1.0 sekondra apahazatony. Ary ny larana fahatelo dia manampy Jean Olivier avy any amin'ny Askita 2.0 sy 4 apahazatony. Fanampozimpozina ihany izy. Somary mafimafy ihany na izany aza inona ny iverina tombonao anao? Zany manatombo zao hoe rapitaina amin'ny namana ihany biska sasany malaky rapide be zany amin'ny départ ny tele mba tombony avy fa valera ohatrany mitovitovy ihany. Teo amin'ny 500 metatra sokajy lela dia Andrianatavina Eme no voaositra ho tompontaka Madagasikara avy any amin'ny asam-panataon'ny Tuliara 4 minitra 4 sekondra sy 8 apahazatony. Rakoto ary manana Ertina ny larana faharoa avy eo amin'ny Kosfa 4 minitra sy 4 sekondra sy 7 apahazatony.
raha kotindrina Ernesta nandombaka ny medaly alimo avy amin'ny kospenina 4 minitra sy 9 sekondra ary 3:20 apahazatony. Fandehanana kosa aloha mahita satria le senior hitany tsy hoatrany fahareraka nefa amin'ny hoan'ny junior zany le kosa. Tina isan'ny kalaza amin'ny 900 metatra iny resinao efa nanomananao mihitsy ve le izy sa hoe ahoana mifandeha? Izy aloha surprise tsy amany satria fa matahotra zay hoe tsy lasiny heritiny course io fa matahotra zay. Inona ny tombony hoanao zany tamin'iny na taktika nampiasaina? Le taktika zany lafa amakondoha zay no herina tandraky teo. Teo amin'ny 100 metatra in-efatra mifampitohy Tsikajy Vetsavavy dia nahazo ny minima andehanana any amin'ny lalao francophonie ihany koa ny efabavy idedy Elodie Estella isantatra rehefa navita izany 9:20 sekondra sy 10 apahazatony. Be satria tena be zay fa efa nanao test ihany tamin'ny voaloha dia tsy nety dia naverina dia androany le izy nety sady mihoatra an'le minima ny tedavina. Manao ahoana zany ny fanomanana ny francophonie? Enjakenjana aloha satria niany mafimafy koa ny adversaire dia efa nitaitaina be aloha efa sura le izy zany efa mba nanakaikikaiky dia tena tratra izy enjoany dia tena vao mahifaly dia manamafy ny entraînement no azo atao mandrapatonga septembre. Be sady tsy nampoiza le izy fa tsy nanomana zany afa nitenenina dia mba nanao fa mahafinaritra be le izy. Hiatrika ny francophonie zany azahoay zany ny fanomanana ho anao? Ho anahy aloha dia nomboka eto zany ny fanomanana mbola misy azahoana performance mandrapatonga septembre. Teo amin'ny Tsikajy lehilahy izay 100 metatra in-efatra mifampitohy izay dia zareo avy amin'ny kospenina no nanombaka ny lalana voalohany tamin'ny alalan'ny Davy Philippe Hervé ary Tiarson 2:20 sekondra sy 10 apahazatony. Lalana faharoa Olivier Jérémy Ridja ary natolotra avy any amin'ny Asikitiny Antsinanana 2:20 sekondra sy 9:20 apahazatony. Ary lalana fahatelo Antonio Franky Antoine Lalaina avy amin'ny Tafo 3:20 sekondra sy 7:70 apahazatony. Famaranana 700 metatra misy fefy Tsikajy Zazavavy lalana voalohany Ranay Varivelo Ando 2 minitra 5 sekondra sy 2 apahazatony avy eo amin'ny Knapsa kosa indray izy. Lalana faharoa Razana Dririna Claudia avy any amin'ny Asikitiny Antsinanana 2 minitra 9 sekondra 2:20 apahazatony. Lalana fahatelo Saintia Félicité 3FB 2 minitra 20 sekondra 10:20 apahazatony. Efa 100 metatra famaranana zay ihany Tsikajy lehilahy kosa indray lalana voalohany Rabe Arson Franky avy eo amin'ny Tafy 4:20 sekondra sy 2:70 apahazatony. Renina Solo Rado avy eo amin'ny Kosfa 10:20 sekondra sy 7:20 apahazatony. Maniry Son Aspena Tontoliara 10:20 sekondra sy 8:70 apahazatony.